mialanjay hoe manjakely malanjay manjakely zao a saiky teny fotsiny ako mikasika ny affaire famoronana dossier isaky mihetsika ity zany le ifaniriko soa zany a io zany a tena capable io tonga de mamorona dossier anao fotsiny tsotro zao io zao fotsiny asa hoe hoy vahoaka malagasy eto hoe inona no tena problème nisy a tao amin'ny doléance inona le dossier tao amin'ny doléance na tonga ny colonel Patrick tsy navita ny ara-nasa taminareo ary na tonga anazy nanakiazina tsy namianareo ny dossier zao re olona ny tena marina amin'io zavatra io io faniko soa io mpamadika io fantatro tsara ny dossier ny ainga rehetrarehetra hatramin'izay faut approcher ny colonel Patrick de io no nitsolatsolana ny antso colonel Patrick voalohany indrindra hoe approcher enao de tonga de fantatray hoe Jodasy mpamadika ty io ny tena tsovanina voalohany indrindra satria efa nataony araka ny vidéo andraisa efa nataony depuis 1 an et demi ny fiarahana niaraka tamin'ny Daya Kofali fa nampiasony daholo zay rehetrarehetra nampiasony colonel Patrick zany ny toetra ny kiala tsovanina io raha ny alahelo ny colonel Patrick amin'ny tena tsy zaka tena ho za ny alaheloko ny alahelo ny olona rehetrarehetra zay natao tena tohatra fiakarana taty andafy taty eto tsisy resaka hoe place tsisy resaka ninenina fantanjona de hoe analan-drajoelina avereny-drajoelina satria zavatra tao tenisany ane zao mbola pira no zavatra nataony taiza tamin'ny fitondran-drajoelina mbola nisy hoe nanabloqué passeportn'olona zany trikala dondriny ty izy ale miteny efa azo velo ny passeport tsisy raraiky zay passeport any efa tsy aferako tsony zao zany passeport zany fa efa affaire nationale le zavatra hoe maninona no rehefa manohatra ny olona de any amin'ny passeport mbloqueny zavatra tsy tokony ho izy zany zavatra zany fa fitondrana maniny tsy mazaka na tena de zany zavatra tao tena tsara monina rainjanaka tena faharoa manarakaraka an'izay avoay fotsiny colonel Patrick satria nahoana tsisy eloko vitan'iny olona iny satria ilay dossier rehetrarehetra any aminareo no tsy azonareo any aminy de mahatonga anareo managadra ny colonel Patrick eo ampelantanany colonel Patrick daholo marina rehetrarehetra momba ny resaka karana surtout famorona ny tenisany dossier ary io zavatra io misy fandraisany colonel Patrick Raissa Guibare satria ireo dossier reo mavesatra be resaka karana resaka banky aziana resaka mombandry stizy reny karana ny teneniko anareo daholo rehetrarehetra ry Moustapha Irji reny patron rehetrarehetra patron Kofali Daya reny misy an'le hoe Eric misy an'le iza PDB satria nahoana efa nangalana deal le zavatra de davina ho afempenina fotsiny izay ny antony io zavatra nanenjikenjehana io lasaina fa hoe nanakorotana manao atteinte à la sûreté de l'État nananinana miaraka amin'le preuve misy message n'importe quoi reny moa zany le izy maninona ratsorindrimy marina ary kalafaniry tay hoe za efa nahazo vola tany amin'ireo karanareo tsy afaka madika andreo fa ianao colonel Patrick tsy maintsy enjehako hatramin'ny farany tsy maintsy vadiako ianao fa za tsy maintsy miaro andreo karanareo fa reo nefa nazahoako villa 10 reo nazahoako fiara mitetina 120 000 euros reo nazahoako fringue rehetrarehetra de marque avy any amin'ireo 1000 milliards vola maninona ratsorindra zany le marina enjehana le olona kadraina le olona fa nga io toerana maimbo-tay kely io foana eto tsisy hoe za tsy nahazo toerana eto tsisy hoe za be fianonana moi je m'en fiche tsy raharaiko zay teninareo many fa izy zay tsory amin'ilay vahoaka malagasy ny marina fa kisovavy tsy famometolana mba tsy tenenako hoe tsy fakataranaka mova fa makataranaka vatin'olona koa ve moa tsara zay le dossier rehetrarehetra zany dossier ny
iza mita veny mba izy fitiavan-tena ohatran'izao akana popularité vao mahay loza vao mahay raha ny filazan'ny olona rehetrarehetra ao Antananarivo ao aloha dia tsisy mirevy tena mihitsy satria mpamosavy mpamadika tanindrazana mpivarotra tanindrazana anenjika andra vatomanga nefa misoloko falida ihany toetra tena matim-bola io satria mafy tamin'ny tena loatra ilay fiainana miaina 350 € par mois taty henonay daholo ilay aferana tao tena rehetrarehetra taty ilay hoe zay ankizy gasy ka tsy mahay an'ilay démarche asile politique dia angala tena vola dia tena ny manao anazy ny ankizy moa tsy sa manao an'ilay izy satria matahatra fa zany miasa tena taty zany mody rehefa le manao live reny re midira ny pe aminazy mila fanampiana raha ohatra ka ohatr'izao fa dia angalana vola le olona satria tsy ampy le 350 € le 350 € indemnité ana asile politique taty dia mirangorango ohatrin'io dia afera resaka raha vatomanga tokony nataony colonel Patrick dia inome tena ny Dayakofaly io anadiovana ny Dayakofaly ahatonga ny Dayakofaly ibénéficier indray resaka volamena efa fa trafikana volamena nataony teo nampigadran'io tany tsefa ahoana moa ny tenenanareo fa hogadrainy io lantrakotomanga io lantrakotomanga io ry sy Dayakofaly matoly any any tsefa any io dia anaovan'le rôly merci à cinéma fotsiny hoe torina mba hanakombonana ny vavanareo zany izy daholo aloha tenenay to marina fa cinéma fotsiny zany asehoko anareo daholo izy avy ny olona miprofita fitondrahan-drajoely miprofita atsisa andreo enjehana alefako eo amin'ny commentaire daholo sarindreo olo ireo dia mbola ataoko publication eo indray dia mitady anabaty olona hoe enjehan-drajoely tsy azo teny zany mihitsy ka ataovy aloha zay anenjehana andreo firongon'ireo ao fa tsy olona efa nasorona nationalité malagasy ny hoe enjehana midondrina T2 manaiky atao tenan'izany fa tsy zany tsy fanaraka anaty avoay fotsiny colonel Patrick zay ino zavatra ino misy fotoana ivoan'ny colonel Patrick ao dia tena tsara mihitsy ny fa dia efa tsy hotamany eo amin'ny tanàna Madagasikara indray tena zay konkoa mety mandeha tena any amin'ny tany afatisa tena any tsy mila tena malagasy tsy mila tena Madagasikara anay potika io fitsaran'ora mbola tena ny eo potika